commence à faire froid, hein? manomboka mangatsika ny andro a Mais le Seigneur bouillonne dans notre cœur. fa nefa ny tompo a tsy mitsatra miboboka ao anatin'ny fotsika. Amen. Amen. Quel jour de gloire, ce jour où nous pouvons servir le Seigneur. Tena hoe andro ny voninahitra ny andro anankiray izay ahafahantsika manompo ny tompo a. Nous pouvons tous ensemble venir dans la présence du Seigneur Tsika rehetra dia lasa malalaka manana fahafahana manantona ny tompo a pour le louer et l'adorer hitera azy a sy ankohaka aminy et pour entendre aussi sa voix ary indrindra ihany koa andreny feony et connaître les profondeurs de son cœur. ary mantatra ny atilalon'ny fony. C'est un privilège que le Seigneur nous donne, ary tombony lehibe izay omeny tompo atsika zany. un privilège qui n'est pas donné à tout le monde. Zay a tsy mba nomena ny olona rehetra, tsy hananan'ny olona rehetra. Donc c'est une grâce pour toi et pour moi. Noho izany a tena fahasoavana ho aso ho anao a. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci Tompo tena te hisaotra anao izahay pour cette grâce que tu nous donnes. ny amin'ny fahasoavana izay nomena ho anay. Que nos yeux peuvent te voir et nos mains peuvent te toucher. Ahafahan'ny masonay mahita anao a sy ny tananay mikasika anao. Que ton esprit apporte la lumière dans notre cœur Aoka ny fanahinao hitondra fahazavana atao anatin'ny fonay. pour que nous puissions voir et comprendre les profondeurs des pensées secrètes de ton cœur. Ahafahanay mahita ny hevitra lalina izay ao anatin'ny fonao. Merci Seigneur pour ce que tu veux nous parler. Misaotra tompony amin'izay zavatra tianao ambara aminay Tu n'as jamais cessé de parler satria tsy mbola nitsahatra ny teny ianao. avec patience, Tamin'ny faharetana, avec douceur, tamin'ny fahalemem-panahy avec amour. ary tamin'ny fitiavana. Tu te manifestes toujours envers nous comme un Père. Tena miseho eo anatrehanay mandrakariva tahaka ny ray ianao. Malgré notre dureté de Na cœur, dia eo aza ny famafiponay tu es patient Seigneur. dia tena maharo-po ianao Tu Andriamanitra. continues à nous parler Ary Seigneur. mitohy a miteny aminay mandrakariva ianao. Mais ouvre les yeux de notre cœur Fa Seigneur sokafo kosa ny mason'ny fonay tompo pour que nous puissions comprendre Seigneur ahafahanay matakatra tompo les mystères cachés de ton royaume. ny zava-miafina ny amin'ny fanjakanao. Merci Jésus. Saotra Jesosy. Merci Seigneur. Saotra tompo. Amen. Amen. Nous allons voir un petit passage, bon c'est quand même assez long, dans Genèse chapitre 25. Ndao tsika maky andininy somary lavalava ihany eo amin'ny Genesis toko 10:20. Nous allons lire à partir du verset 19. Dia vakitsika manomboka amin'ny andininy faha 7:20. Genèse 25 à partir du verset 19. Genesis toko 10:20 manomboka amin'ny andininy faha 7:20. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fils de Bethuel, l'Araméen, le Padan Aram, et sœur de Laban, l'Araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Sa femme devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, elle avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Hatrio amin'ny andininy faha 7:20 zany. Andininy faha 7:20 ny vakitsika voalohany. Ary izao ny taranak'Isaka, zanaka lahy Abrahama. I Abrahama niteraka ny Isaka, rehefa 100 taona Isaka raha nampakatra ny Rebeka, zanaka vaviny Betuela, Sirianina avy tany Mesopotamia, sady anabaviny Labana, Sirianina. Ary Isaka nangataka tamin'i Jehova ho an'ny vatany satria momba izy
ary noenony Jehova ny fangatahany dia nanananaka Rebeka vadiny ary nifanosika ny zazakambana tao akibony ary o Rebeka raha izao nahoana re aho no dia mbola velona dia lasa nanontany tamin'i Jehova izy ary o Jehova tamin'ny firenena roa no ao akibonao ary vahoaka roa toko no isaraka hatrao am-boka ao ary ny vahoaka ray toko ahery no ny ray toko ka nizokony hanompony zandriny ary rehefa tonga ny andro aterahany indreo nisy zazakambana tao akibony dia teraka ny voalohany kamena ary tahaka ny kapoty volombiby ny tenany rehetra dia nataony hoe Esau ny anarany ary rehefa afaka izany dia teraka koa ny rahalahiny ary ny tanany niazona ny ombelahy tongotra Esau dia nataony hoe Jakoba ny anarany ary rehefa 80 taona Isaka tamin'ny iterahany azy amin'ny rahalahy dia nitombo ireo zaza ireo ary Esau lehilahy nainy laza dia mpianefitra fa Jakoba kosa lehilahy tsara fanahy dia mpitoetra anday. Nous allons encore continuer à partir du verset 27 jusqu'à la fin. Ces enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Dia nitombo ireo zaza ireo ary Esau lehilahy nahay niaza dia mpianefitra fa Jakoba kosa lehilahy tsara fanahy sady mpitoetra anday ary Isaka tiany Esau satria nankafy niazany fa Rebeka kosa tiany Jakoba ary nandroany Jakoba ary sendra avy tany an-tsaha Esau ka reraka dia hoy Esau tamin'ny Jakoba mba nomezo ahy hoaniko ny mena dia omena io fa reraka aho izany no nanaovana ny anarany hoe Edom fa ho Jakoba amidio amiko aloha ny fizokinao dia ho kosa Esau indro ho faty any aho ka mahasoa inona zay fizokina ary ho Jakoba nianinana ary amiko aloha dia nianihana taminy izy ka dia namidiny tamin'ny Jakoba ny fizokiny ary Jakoba nanome any Esau mofo sy voanemba masaka dia nihinana sy nisotro izy ary niainga ka lasa nandeha izany nanamavony Esau ny fizokiny. Je crois bien que nous connaissons bien cette histoire. Everiko hoe fantatrareo rehetra angambany io tantara io. L'histoire des deux frères, Tantaran'ireto mpirahalahy reto, des jumeaux, reto mpikambana amin'ny rahalahy reto zany, Ésaü et Jacob. Esau sy Jakob. Ésaü a négligé son droit d'aînesse. Esau moa zany izay nivarotra ny fizokiny. Il n'a pas compris ce que cela veut dire le droit d'aînesse. Tsy azon'ny Esau zany lanja ny fizokina. Jacob, il était malin. Ary Jakoba dia fetsy. Parce que Jacob, ça veut dire trompeur. Satria ny dikany hoe Jakoba dia mpamitaka. Donc, il était très intelligent. Noho izany izy dia tena narantsaina zany. Et c'est très étonnant de voir que depuis le sein même de leur mère, Jacob était déjà très intelligent. Ary tena mahagaga fa na dia mbola tao akibony renin'izy ireo ary izy amin'ny rahalahy dia tena efa narantsainy Jakoba. Depuis le sein de sa mère, Jacob comprenait ce qu'est le droit d'aînesse. Hatrany akibony reniny zany dia efa natakatra ny lanjan'ny fizokiny Jakoba. Et il a combattu contre son frère Ary tena niady tamin'ny rahalahiny mihitsy izy pour pouvoir sortir le premier, mba ahafahany tena hoe izy nivoaka voalohany zany, pour avoir la primogéniture. mba ahafahany hoe izy no voaloha teraka. Parce que le droit d'aînesse Satria ny fizokina était réservé exclusivement à la primogéniture. dia ny fizokina zany dia natokana ho an'ny voaloha teraka. C'est-à-dire, il y a des bénédictions qui sont accordées
exclusivement à la primogéniture. Satria misy fitahina manokana zany zay lovan'ireo voalohateraka. Dieu avait donné des promesses à Adam Nanome teny fikasana ho an'i Adama ny tompo Jéhovah et à ses descendants. sy ny taranany. Mais ces promesses de bénédiction Fa reo teny fikasana momba ny fitahin'ireo concernaient exclusivement les primogénitures. dia natao an'ny olona voalohateraka zany. Et c'est pour cela que pendant que Ésaü était en train de sortir, Azaina tonga hoe rehefa nivoaka zany Esau Jacob a tenu son talon pour l'empêcher de sortir le premier. dia hoy izy hoe nazomin'ny Jakoba ny ombelahy tongony ozy izy mba hanakana azy tsy voaka. Ésaü était censé sortir le premier, Satria Esau raha ny tena tokony izy zany dia Esau no nivoaka voalohany. mais Jacob ne voulait pas accepter. Fa Jakoba mihitsy no tsy nanaiky. Et ils se sont mis à se battre même dans le ventre même de dia leur na dia maman. fony tao akibo ary izy ireo dia efa nitolona niady. C'est pas les femmes qui ont déjà accouché, ils comprennent ce que c'est que quand le bébé commence à bouger. Tsy haiko nareo vehivavy izay efa niteraka mahafantatra tsara ny arariny zany hoe rehefa hivoaka le zazy. Quand le bébé commence à bouger, il donne des coups de poing, des coups de pied. Manomboka mihetsika le zaza ao anatin'ny kibo manome totondry daka. Et bonsoir ma soeur. Bonjour ma soeur. Donc parfois les mamans ils disent oh, mais fais pas mal à maman. Dia naray zany le vehivavy miteny hoe aza dakana moneny, aza atao marary moneny. Ça n'était pas comme ça, hein. Fa tsy hoe izay ny zava-nitranga Mais akory ils se battaient vraiment. fa tena hoe niady mihitsy zany izy amin'ny rahalahy reto. Ça veut dire que ça faisait vraiment mal Zany hoe tena Rebecca. narary mihitsy zany Rebeka ny vokatr'izay. au point qu'il est allé consulter le Seigneur Ka lasa izy lasa nitady ny tompo mihitsy. pour demander mais qu'est-ce qui m'arrive? Dia nanontany izy hoe fa ino ty mitranga amiko ty Jéhovah? Parce que même si elle n'a jamais été enceinte auparavant, Satria na dia mbola tsy bevoka mihitsy ary izy tany aloha. elle a compris que ce qui était en train de se passer en elle n'était pas normal. Dia fantany tsara zany hoe izao zavatra mitranga ao anatin'ny kibony zao tsy zavatra aradrariny na normal. Tellement il y avait des bousculades dans son ventre. Satria tena nisy fifanosehana ozy izy ny Elle est allée ten'Andriamanitra tao consulter le anatin'ny kibony. Seigneur. Dia lasa izy nanontany Et ny le tompo. Seigneur lui a dit, Dia hoy izy ny tompo il y a taminy 2 nations dans ton ventre. firenena roa no ao kibonao izy ny tompo. Et ils sont en train de se combattre. Dia nefa miady izy ireo. Et finalement, ils sont sortis. Dia nefa rano no mivoaka ihany izy mirahalahy. Ésaü est sorti le premier. Ny Esau ihany no mivoaka voalohany. Donc, ça veut dire que logiquement, c'est lui qui devait hériter des droits d'aînesse. Zany hoe raha ara-lojika zany dia Esau no mandova ny fisokina zany. Donc, ils ont grandi. Dia nitombo izy mirahalahy. L'un, il était un chasseur, Ny ray dia mpihaza. donc Ésaü. Esau zany mpihaza. Et un jour, pardon, c'était Jacob qui était un chasseur. Pardon. Azafady Jakoba no mpihaza. Un jour, attends, que je ne dise pas n'importe quoi. Ésaü était un chasseur, plutôt. Esau zany no mpihaza no nihaza satria lehilahy nainy azy izy ozy izy. Et Jacob était quelqu'un, je dirais, c'est peut-être un cordon bleu, quelqu'un qui savait bien faire la cuisine. Ary Jakoba kosa dia lehilahy tena nainandro sakafo. Alors, comme Ésaü est rentré de la chasse, Dia rehefa avy nihaza zany Esau il avait faim. dia noana. Le temps d'égorger son gibier, de le préparer, ça prendrait du temps. Mialohany naminony an'ilay biby zany sy ny sisa. Ça prendrait du temps. Fa fantany hoe mbola ela vao masaka le izy. Et il a vu que Jacob avait déjà préparé un potage Dia hitany fa efa nandro de sakafo ihany koa lentilles. zany Un potage de lentilles. nandro voanemba zany Jakoba hitany Esau zany hoe nandro Et ça voanemba sentait Jakoba. bon. Dia tena manitra be le fofon'le Alors izy. il a demandé à son frère, mais est-ce que tu peux me donner un bol de lentilles? Dia nanontany an-dralany zany Esau hoe mba afaka mba menao baolina lentille na voanemba. Mais Jacob, il était très intelligent. Fa Jakoba efa narano-tsaina. Il a dit, ok, je peux te donner sous condition. Dia ozy izy hoe misy fepetra afaka omeko ianao fa misy fepetra. Je vais te donner mon bol de lentilles en Mais- échange de ton droit d'aînesse. Omeko anao ny viliana
voanemba fa ny takalony kosa dia ny fizokianao. Alors, Ésaü dit, ben, qu'est-ce que je vais faire avec ce droit d'aînesse? Ça ne m'apporte rien. Dia hoy izy moa Esau hoe zina moa no zaho tsy maintsy ho faty ihany a, tsy ilaiko zany fizokiana zany. Ben, donne-moi le bol de lentilles et je vais te donner en retour mon droit d'aînesse. Dia omeo aho fotsiny ilay voanemba dia takalon'izay dia omeko anao ny fizokiana tsy maninona. Le droit d'aînesse, c'était quelque chose vraiment pour Ésaü, comme quelque chose de sans grande importance. Ny fizokiana zany tamin'ny Esau dia zavatra tsy dia nanana ny lanjany firy. Et donc, Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Dia nivarotany Esau zany a ny fizokiana. Il le regrettera amèrement plus tard, Izay a anenenany a mafy zany a ao aoriana. lorsqu'il aura compris ce que signifie le droit d'aînesse et les avantages qui s'attachent avec ce droit d'aînesse. Rehefa azony a lanjany zany a fizokiana zany a sy ny lova sy ny tombony a azo avy amin'izay a fizokiana izay. Vous savez, la primogéniture pour Dieu est une chose très importante. Hitanareo ny hoe mahavoaloha teraka zany amin'Andriamanitra dia zavatra lehibe loatra. Quand nous lisons l'histoire du peuple d'Israël dans leur relation avec Dieu, Rehefa mamaky sika ny tantaran'ny zanak'Israely a sy ny fifandraisan'izy ireo tamin'Andriamanitra nous voyons que Dieu demandait toujours qu'on lui réserve les prémices. dia nangataka foan'Andriamanitra hoe atokany ho any voaloha teraka hozy izy na ny Donc, voaloham-bokatra. Les prémices, que ce soit venant de l'agriculture ou les nouveau-nés des animaux, Na voaloham-bokatra ny zavatra nambolena zany a na voaloha teraka ny zava-mananaina na ny biby fiompy a et ainsi que les primogénitures aussi, sy ny voaloha teraka rehetra ihany koa, c'était toujours réservé à Dieu dia ny voaloha teraka rehetra zany dia natokana ho an'Andriamanitra et foana. recevait une bénédiction spécifique. Ary a misy fitahiana miavaka nomena azy ireny. Et c'est ça justement ce que ciblait Jacob. Ary izay indrindra nefa ny tena nikendren'i Jakoba teto. Amen. Amen. Nous savons que nous sommes nés de nouveau. Fantatsika tsara fa isika dia olona nateraka Nous indray. sommes des enfants de Dieu Zanak'Andriamanitra isika. et le Seigneur viendra un jour prendre son église. Handray andro any ny tompo a dia ho avy a apakatra ny fiangonany. Amen. Amen. Mais ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église ou tous ceux qui se disent chrétiens que le Seigneur prendra. Fa tsy ireo olona tsy ny olona rehetra izay makany am-piangonana na mitonona ny tena no kristianina akory no apakaron'ny tompo a. Il prendra ses primogénitures. Fa ireo voaloha terany no apakariny. Amen. Amen. Qui sont cette progéniture? Faïza Quelle est cette progéniture? Fa iza moa zany ireo hoe voaloha terak'Andriamanitra ireo. Parce qu'il y a des droits qui s'accordent, qui s'accompagnent avec des bénédictions qui s'accompagnent avec cette primogéniture. Satria misy zoa ary misy fitahiana izay manaraka an'izay mahavoaloha teraka izay zany. Mais nous avons quelqu'un qui est plus malin que Jacob Fa tsika mbola manana olona izay fetsy lavitra noho Jakoba et qui cherche à nous dérober ce droit d'aînesse. izay a mikatsaka fatratra ny androby eo amintsika an'izay a fizokitsika izay. C'est notre ennemi, Izy no fahavalontsika, le malin, le diable. ilay ratsy a dia ny devoly zany a. La Bible, c'est pas un homme qui lui a donné ce nom, hein. Ny tsy tsolombelona akory nanome azy an'io anarany io Mais Dieu l'appelle le malin. fa ny Andriamanitra mihitsy ny antso azy hoe ilay ratsy ozy izy. Le malin, il fait tout pour nous arracher, pour nous dérober, pour nous voler notre droit d'aînesse. Ny devoly zany na ilay ratsy a dia hanao ny fomba rehetra izay azo atao a mba hanaisitra eo amintsika ny fizokitsika. Comment il fait? Ohatry ny ahoana ny ataony? Il nous trompe, Fitahantsika, il nous tente. alainy fanahytsika. Il peut proposer, comme Jacob a proposé, un bol de lentilles à Ésaü. Tena ohatra ny nataony Jakoba mihitsy zany izay nanolotra viliana voanemba ho an'ny Esau a. Le malin, il peut venir proposer encore des choses
attrayante dia ilay ratsy ihany koa zany dia afaka tonga hanolotra eo amintsika zavatra izay mahasarika pour nous attirer vers ces choses-là, mba ahafahantsika voasarika ny amin'ireny pour zavatra nous ireny attirer vers le monde et les convoitises de ce monde, mba hisariana antsika ho any amin'izao tontolo izao sy ny filany zao tontolo dans le izao but justement d'abandonner notre droit d'aînesse. mba ny tanjony zany dia ny ahafahantsika mafoy any fizokintsika. Le Seigneur peut nous offrir le confort. Andriamanitra afaka manome antsika zavatra Non, pardon. Le malin peut nous offrir le confort. ilay Merci. ratsy dia afaka manome antsika ny confort na ny zavatra mampiadana antsika. C'est une chose très sérieuse que je suis en train de vous partager. Resaka matotra be ty resaka resako aminareo androany ty. Vous savez, le malin, il est allé même tenter le Seigneur. Hitanareo na ilay ratsy aza anie navita mihitsy izy tena nakafana ny tompo. Il lui a présenté le monde. Tena zao tontolo zao mihitsy naseho anteo anoloany. Il lui a dit, je te donnerai tout ça. Dia hozy izy hoe meko anao zao rehetra zao. Voyons cela dans l'évangile de Luc. Ndao jerintsika zany eo amin'ny filazantsarany Luc Lioka. chapitre 4. Lioka toko faefatra. Luc chapitre 4, nous allons lire le verset 5 à 7. Dia vakitsika manomboka amin'ny andininy fahadimy ka Le hatramin'ny diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Ary ny devoly nitondra azy niakatra dia naneho azy indray mpimaso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao. Dia hoy ny devoly taminy, meko anao zao fanapahana rehetra izao mba mivonina ny fa efa natolotra izany ka izay tiako no meko azy. Ko raha ihany koa aketo anatrehako ianao dia ho anao avokoa zany rehetra zany. Vous voyez ce qu'il a dit? Hitanareo Je te zavatra teneny donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Omeko anao zao fanapahana rehetra zao mba mivonina izy izy fa efa natolotra ahy zany. Et je la donne à qui je veux. Ka zay tiako no meko azy. Tu as besoin d'un travail? Mila asa ve ianao? Le malin, il peut donner. Afaka manome asa anao. Tu as besoin de richesse? Mila harena ve ianao? Le malin peut donner. Afaka omena ny fahavalo Tu as anao besoin zany de ilay ratsy puissance et anao. de gloire? Mitady hery sy voninahitra ve ianao? Le malin peut donner. Afaka omena ny Tu as fahavalo besoin anao d'une zany. femme ou d'un mari? Mila vadilana vavy ve ianao? Le malin peut donner. Afaka omena ilay ratsy Parce anao que zany. tout lui appartient dans ce monde. Satria ny zavatra rehetra eto amin'ity zao tontolo zao ity izy dia efa azy avokoa. Et il connaît les désirs de chacun. Ary izy mahafantatra ny faniriantsika tsiraray Il avy. sait qu'est-ce qui te manque. Fantany tsara inona ny tsy ampy eo Qu'est-ce que aminao. tu cherches? Inona ny katsahanao. Qu'est-ce que tu veux? Inona ny ilainao. Et il viendra te proposer. Dia atolony eo anatrehanao Mais zany. ça n'est pas pour rien. Fa nefa tsy hoe tsotra zao fotsiny fa misy tambiny. Il y a quelque chose de précieux et de valeureux en toi qui veut voler. Misy zavatra sarobidy sy manana tombam-bidy tiany haisorona ao anatinao. J'ai vu des gens qui n'avaient pas de travail. Za zao nahita olona tsy manana asa. Ils se sont plaints, ils ont demandé, j'ai besoin de prière parce que j'ai pas de travail. Dia mitaraina izy ireo dia hoe mila vavaka fa mila asa aho. Ces gens-là, vraiment, ils aimaient vraiment le Seigneur. Ary reny olona reny dia tena tian'ny tompo. Ce qu'ils ne faisaient pas, peut-être, c'est se coucher à l'église. Fa ny zavatra tsy ataon'ireny olona reny angamba sisa dia natoro tato Mais tout am-piangonana. le temps, ils étaient à l'église. Fa isan'andro amin'ny fotoana rehetra izy ireo dia aty Ils am-piangonana. servaient le Seigneur de tout leur cœur. Nanompo ny tompo tamin'ny fony ray manontolo. Ils ont prié pour avoir un travail. Ary mivavaka mafy izy ireo mba hahazo asa. Et quand ils ont commencé à avoir du travail, Fa rehefa nanomboka nahazo asa amin'izay izy je ireo. dis, j'ai vu beaucoup de cas. Tena teneko anareo maro ny tranga efa hitako ohatr'izany. Quand ils ont commencé à avoir un travail, Rehefa nanomboka nahazo asa izy ireo. je ne peux pas venir à l'église ce dimanche. Hoe tena tsy afaka makany am-piangonana amin'ny lahady. J'ai des heures supplémentaires à faire aujourd'hui. Misy asa fanampiny mila ataoko any am-piasana. Un dimanche, ils arrivent, un autre dimanche, ils n'arrivent pas. Tonga aloha izy lahady dia amin'ny herin'ray izy tsy tonga. Ils accumulent les heures supplémentaires parce qu'ils ont besoin de plus d'argent. Dia raha reo ora fanampiny azahoany vola zany dia avo maika ampitombony satria azahoany
vola izy Après, ireny. non, je n'ai que le dimanche pour faire ma vaisselle. Dia farany amin'izay zany lasa miteny hoe lahady any sisa manana fotoana anasana C'est vilia. le seul jour que j'ai pour faire mon linge. Io sisa ny fotoana anasako ny lambako. Alors finalement, ils commencent à disparaître petit à petit. Dia tsy kelikely izy ireo mety tsy hita. Et finalement, ils disparaissent complètement. Dia ny faran'izy ireo tsy hita ao am-piangonana intsony. C'est bien de travailler. Tsara miasa. La Bible dit que celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ary ny baiboly mihitsy moa no milaza hoe izay tsy miasa dia aoka izy tsy hihinana. Mais c'est très important Fa nefa zava-dehibe que nous ne tronquons pas notre travail avec le Seigneur. mba tsy amitaka antsika anie ny asantsika ka hialantsika amin'ny tompo. On ne doit pas échanger Zany hoe tsy tokony atakalontsika zany no tena marina notre kokoa. temps Ny fotoanantsika avec le Seigneur tsy atakalontsika ny tompo contre nos désirs et nos besoins de chaque jour. ny tompo zany tsy atakalontsika n'ireo filana sy ny faniritsika amin'ny andavanandro. Vous savez, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a des richesses et qui s'est dit non, maintenant je m'arrête parce que j'ai beaucoup de richesses. Hitanareo za tsy mbola olona nahita olona nanan-karena ka niteny hoe efa ampy anazy ny arena koa fa tsy asa tsony aho. Mais plus on a, plus on cherche. Fa arakaraky ny ananana dia arakarak'izay vao mainka mitady foana. C'est difficile d'arriver au contentement. Tena sarotra zany ny tonga anatina toe-pona fianinana. Et c'est là où le malin nous attend. Ary eo indrindra nefa ny andrasan'ny fahavalo antsika. Lorsque nous sommes atteints par le désir insatiable des biens de ce monde. Rehefa tratran'ny faniriana tsy mety afapoan'ny zavatra na ny fananana eto amin'ity zao tontolo zao ity tsika. Il y a un piège et un grand danger. Tena misy fandrika eo ary misy loza mananontany. Parce que le monde peut nous offrir le confort. Satria zao tontolo zao dia afaka manolotra antsika ny fiadanana. Le monde peut nous offrir le luxe. Afaka manolotra antsika ny zavatra tsara zao tontolo Mais zao ny luxe. nous voler ce qui est précieux. Fa anaisitra na angalatra amintsika kosa n'ilay zavatra Nous sarobidy prendrons ao notre temps anatsika. avec le Seigneur. Tena hoe anaisitra n'ilay fotoana tokony hananantsika ho an'ny tompo. Notre vie donnée, notre consécration avec le Seigneur. Ilay fiainana tolontsika sy ny fanoloran-tenantsika ho an'ny tompo. Notre temps avec nos bien-aimés. Ny fotoana izay iarahantsika amin'ireo sakaiza sy mahalalantsika. Et tout ce qui est précieux pour nous. Ary ireo zavatra sarobidy amintsika. Parfois nous pouvons penser que non, je travaille plus pour satisfaire ou plaire ce que j'aime. Ary ndraindray tsika mieritreritra zany manana saina ohatra zao hoe aleoko miasa mafy mba ahafahako manatanteraka ny fahafapon'ireo olon-tiako ny malalako ny ankonako zany. Mais ces choses matérielles ne peuvent jamais remplacer notre amour pour notre Fa famille. reny zavatra ara-materiala reny tsy azo oharina na atakalo amin'ny fitiavantsika mihitsy. Le confort ne peut pas remplacer notre amour pour le Seigneur, notre temps avec le Seigneur. Fiadanantsika zany eto amin'ity zao tontolo zao ty tsy afaka atakalontsika na oharitsika amin'ny zavatra ananantsika ao amin'ny tompo. Nous pouvons penser ou nous pouvons dire que non, je peux soutenir l'œuvre du Seigneur. Mety ndraindray koa mety tonga ao an-tsaintsika ho fanohanako ny asan'ny tompo anie zao hoe. Mais si nous soutenons l'œuvre du Seigneur, mais que nous perdons notre amour pour le Seigneur, à quoi cela sert-il? Inona moa no ilaina an'izany raha hoe afaka manohana ny asan'ny tompo zany tsika kanefa ny fitiavantsika ny tompo very efa tsy eo tsony. Ce n'est pas ce que nous faisons pour le Seigneur qui l'intéresse, mais c'est nous qui intéresse le Seigneur. Tsy ny zavatra afaka ataontsika ho an'ny tompo zany mahaliana ny tompo fa isika mihitsy ny mahaliana ny tompo. Il n'est pas mort pour les œuvres. Izy zany tsy maty noho ny asa Il est ivelany. mort par amour pour toi et pour moi. Fa maty izy noho ny fitiavany sy anao. Il a besoin de toi et de moi. Mila sy anao izy. Amen. Amen. Voilà ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Zao lazainy Paoly eo amin'ny Korintiana voalohany toko 7:20. 1 Corinthiens 13, le verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour,
cela ne me sert à rien. Ary na dia omeko ho an'ny malahelo aza ny fananako rehetra, ary na dia atolotro dorana aza ny tenako kanefa tsy manana fitiavanao dia tsy mahasoa ahy akory zany. Quelle est la chose la plus importante? Inona zany ny zavatra lehibe indrindra? C'est l'amour. Dia ny fitiavana. Ce n'est pas tout ce que nous pouvons faire. Tsy ny zavatra rehetra afaka ataontsika Ce n'est zany. pas tout ce que nous pouvons donner. Tsy izay afaka omentsika zany. Mais quel est notre état de cœur envers le Seigneur? Fa manao ahoana ny toe-pontsika eo anatrehana. Quel est notre état de cœur envers nos bien-aimés? Manao ahoana ny toe-pontsika eo anatrehan'ireo malalatsika. Notre femme, notre mari, nos enfants. Ny vaditsika, ny zanakitsika. Le malin, il peut nous proposer des événements, des choses, Ny zao tontolo zao any afaka manolotra ny lay ratsy azafady afaka manolotra zavatra. des programmes qui coïncident avec le moment où nous devons aller louer le Seigneur ou servir le Seigneur. Zany hoe fandaharam-potoana anankiray izay mifanojo tsara amin'ilay fotoana izay tokony hiderantsika ny tompo sy hankofantsika. C'est étonnant parce que bien souvent les réunions de famille ont lieu le dimanche. Ary tena mahagaga fa ohatry mifanojo amin'ny andro alahady foana ny Et fivoriam-pianakaviana. la raison, c'est que non, parce que le dimanche, personne ne travaille. Dia ny antony tsara sy ara-drariny zany satria ny olona rehetra tsy miasa alahady. Pourquoi on ne dit pas, non mais dimanche, tout le monde va à l'église aussi? Fa maninona aza tsy mba alaina ho antony hoe ka ny olona rehetra koa rehefa alahady dia makany am-piangonana. Donc quand c'est pour servir le Seigneur peut comprendre. Fa satria hoe rehefa resaka hoe fanompoana ny tompo dia hoe micomprendre zany Andriamanitra. Mais quand c'est c'est un jour de travail, Fa rehefa asa andro fiasana non, le patron, il ne peut pas comprendre. dia hoe patron mpampiasa tsy micomprendre. De qui est-ce qu'on a peur? Iza no Du atahorantsika kokoa? Seigneur ou de notre patron? Ny tompo ve sa ny mpampiasantsika? Qu'est-ce qui a de l'importance? Iza no manan-danja kokoa? Le salut de notre âme ou bien ce que nous gagnons matériellement et financièrement? Iza no manan-danja kokoa? Ny famonjena ny fanahintsika ve sa ny fahazahoantsika vola? La Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Hozy izy ny baiboly hoe inona no soa azon'ny olona raha azony azy zao tontolo zao nefa very ny Nous fanahy. pouvons tout gagner. Afaka azontsika ne zavatra Mais si rehetra nous gagnons toutes ces choses fa raha azontsika zany zavatra rehetra et zany que notre âme est perdue, kanefa very ny à quoi ça fanahintsika sert tout ce que nous avons gagné? dia inona moa soa azontsika amin'izay rehetra nangonitsika sy ananantsika? Nous allons tout abandonner. Fa ho afotsika avokoa ne reny rehetra Donc c'est reny. comme si nous échangeons tout ce qui a de la valeur, qui a de la valeur éternelle, comme des choses, contre des choses périssables. Ohatrany hoe atakalontsika zany ilay zavatra manana tomba ambidy mandrakizay amin'ny zavatra mety ho lo. C'était ça le raisonnement d'Ésaü. Zay nefa ny fomba fisainan'ny Esau. Que me sert-il le droit d'aînesse alors que je vais mourir demain? Hozy izy hoe ho faty ihany aho raha pitsy fa ataoko ina moa izay fizokiana? On peut se dire non, le Seigneur peut attendre. Dia afaka miteny ihany koa tsika ny tompo any afaka miandry. Le Seigneur peut comprendre. Afaka micomprendre, afaka mahatakatra ny tompo mahazo anto. Mais c'est très important de savoir Fa zava-dehibe loatra ny où ahatakarantsika est-ce que nous sommes en train d'investir. hoe aiza no amatsitsika, Où est-ce que nous investissons notre vie? aiza no amatsitsika no anolorantsika ny Où est-ce fiainatsika, que nous investissons notre temps? aiza no anolorantsika ny fotoanatsika, Où est-ce que nous investissons notre amour? aiza no anolorantsika ny fitiavatsika. Est-ce que nous aimons plus notre travail que le Seigneur? Moa ve ny asantsika ny tiatsika kokoa noho ny tompo? Est-ce que nous aimons plus le confort et les biens matériels plus que le Seigneur? Moa ve ny confort sy ny zavatra ara-materialy ve ny tiatsika kokoa noho ny tompo? C'est une question que je pense qui mérite d'être posée à chacun d'entre nous Fanontaniana aujourd'hui. izay everiko hoe mendrika apetrakitsika amin'ny tenantsika tsiraray avy zany androany. Parce que sur le terrain où nous sommes en train d'investir, Satria eo amin'ny faritany anankiray izay anolorantsika ny fiainatsika c'est là où nous allons récolter. dia ao ihany koa no hijinjantsika. Mais malheureusement, Fa ny mampalahelo bien souvent nous investissons sur d'autres terrains ndraindray tsika ohatrany hoe manolotra ny tenantsika na manolotra ny amintsika rehetra any amin'ny faritany hafa. Quand je parle d'investir, je ne parle pas seulement d'argent. Za zany rehefa miresaka hoe manolotra ny tenantsika na manao investissement tsika na ny fanolorantsika ny tenantsika dia tsy miresaka vola fotsiny Je ihany aho parle de notre vie, fa miresaka ny amin'ny de fiainatsika notre cœur, ao am-potsika,
de notre argent et de tout ce que nous sommes et ce que nous avons. Ny volantsika sy ny zavatra rehetra mety hananantsika. Où est-ce que nous sommes en train d'investir? Aiza no amatsitsika an'izany rehetrarehetra. Sur quel terrain? Faritany tany Parce que aiza. bien souvent, malheureusement, je disais, Fa mampalahelo araka ny teneniko teo a. nous sommes en train d'investir notre temps, notre argent, tout ce que nous avons sur le monde. Fa satria isika manolotra ny fotoanantsika, ny volantsika, ny zavatra rehetra ho an'izao tontolo izao. Et quand vient le moment de la récolte, Ary rehefa tonga amin'izay ny fotoana hijinjana, nous allons frapper devant la porte du Seigneur dia iny tsika fa mandondony eo am-baravaran'ny tompo. et nous voulons récolter. Dia te mba hijinja koa Nous tsika. voulons récolter là où nous n'avons pas semé. Te hijinja eo amin'izay tsy namafazatsika akory La isika. Bible nous dit, Hoy ny Baiboly là amintsika, où il y a ton trésor, any amin'izay misy ny arenao, là aussi sera ton cœur. dia ho any koa ny fonao. Ça veut dire quoi? Inona ny dikany Ça zany? veut dire nous investissons plus là où nous voyons qu'il y a de l'intérêt, il y a de l'importance pour nous. Zany hoe ny amatsitsika zany sy ny ambolentsika sy ny anolorantsika ny amintsika rehetra dia any amin'izay hitantsika fa misy arena kokoa Si atsika. notre communion avec le Seigneur n'est pas importante pour nous, Raha ohatra ka zava-dehibe amintsika ny fiombonantsika sy ny fiarahantsika amin'ny tompo, bien sûr que nous allons faire de notre programme avec le Seigneur comme un second plan. mazava ho azy fa lasa ataontsika zany ilay fiarahantsika amin'ny tompo lasa ohatran'ny hoe laharana faharoa zany. Frères et sœurs, je ne suis pas en train de pointer du doigt qui que ce soit, Raha lasa anabavy tsy manondro tanana an'izaniza aho akory a. mais j'aurais voulu que nous comprenions vraiment l'importance de notre droit d'aînesse. Tena hoe tiako fotsiny a tena ho tsapantsika ny mazava-dehibe ny fizokintsika. De ne pas nous laisser tromper par le malin, Mba tsy hanaiko voafitaky n'ilay ratsy parce isika qu'il est malin. satria fetsy izy. Il nous apporte des choses attrayantes. Tena mitondra eo anoloantsika zavatra mahasarika. Nous croyons que nous avons besoin de ces choses. Tsika zany mieritreritra hoe tena ilayntsika mariny reny Nous zavatra courons eny. vers ces choses. Ary miazakazaka Et azo lui, il an'ireny nous tsika. vole notre temps. Kanefany ao ambadika zany dia mangalatra ny Il fotoanantsika nous izy. vole notre communion avec le Seigneur. Tena esoriny eo amintsika ilay fotoana fiombonantsika Il amin'ny nous tompo. vole les bénédictions que le Seigneur nous a préparées. Ary esoriny amintsika ilay fitahiana izay efa nomany tompo atsika. Parce que lorsque le Seigneur viendra, Satria rehefa tonga ny eny tompo il e, va prendre ceux qui ont justement conservé leur droit d'aînesse. dia ireo olona izay a mitahiry ny fizokiny a no alainy tompo anie. Suivre le Seigneur, nous le savons très bien. Fantatsika tsara fa ny manaraka ny tompo zany a, Ça implique renoncer à soi-même dia midika hoe mandany tenantsika et isika se charger de sa croix. ka hitondrantsika ny azo fijaliantsika. Nous avons besoin de renoncer à beaucoup de choses. Zany hoe misy zavatra zany mila lavintsika, À zavatra tout ce qui maro, nous attache à cette terre. zavatra rehetra izay mety mamaritra antsika amin'ity tany ity. Paul a dit, je traite durement mon corps. Ozy izy Paoly hoe asiako mafy ny tenako, Parce que son mangana. corps était tellement attaché à des choses de ce monde. Satria ty tenako ty dia tena mifamaritra loatra amin'ny zavatra sy tany Ce ity. corps nous attire vers le monde et les convoitises de ce monde. Tena misarika atsika amin'ny zavatra ty tany ity, ty tenantsika ty sy ny filany zao Il tontolo veut zao. nous arracher les bénédictions du Seigneur. Ary te hanaisitra eo amintsika ny fitahian'ny tompo izy. 1 Corinthiens chapitre 9. Korintianina faharoa, Korintianina voalohany toko fasivy. Le verset 27. Dininy fahafito amby roapolo. Je suis dans 2 Corinthiens. 1 Corinthiens. « 9, 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Fa asiako mafy ny tenako mangana ka handevoziko fandraona dia efa nitory tamin'ny sasany aza aho dia ho lavina kosa ny tenako. Je traite durement mon corps Tena asiako mafy ny tenako parce que izy. mon corps m'attire vers les convoitises de ce monde. Satria ny tenako
koa no misarika ao amin'ny filany ty zao tontolo zao Parce ty. que si je ne m'auto-discipline pas, Satria raha tsy manisy fitsipika ho an'ny tenako manokana aho, je serai attiré dia et voasarika je aho. vais perdre mon droit d'aînesse. Dia lasa very eo amiko ny fizokiako. Je serai toujours un chrétien, Ary ho kristianina anarany ihany aho. mais un chrétien qui va retarder l'avènement du Seigneur. Fa kristiana izay lasa ohatrany hoe ampahela ny fiavian'ny tompo. Un chrétien qui ne sera pas enlevé lors de l'avènement du Seigneur. Zany hoe kristiana izay tsy ho apakarin'ny tompo amin'ny andro fampakarana Lorsque le Seigneur fiangonana. viendra, Fa rehefa tonga ny tompo il me trouvera vraiment en train de baigner dans le monde. dia hitan'ny tompo fa tena milomano tanteraka ny J'ai amin'izao un tontolo pied zao. dans le Seigneur et un autre pied dans le monde. Tongotra ilany ao amin'ny tompo ihany fa ny tongotra ilany any amin'izao tontolo zao. Je veux être avec le Seigneur, Te ho any amin'ny tompo ihany mais je aho. veux me réjouir du confort que me donne le monde. Fa te hifaly ihany koa ny amin'ny fiadanana izay omen'izao tontolo zao. Finalement, le Seigneur arrive. Dia rehefa tonga ny tompo Je serai peut-être un enfant de Dieu, dia mety hoe zanak'Andriamanitra mais ihany aho. j'aurai perdu mon droit d'aînesse. Fa very any fizokiako. Pourquoi? Inona no Parce que antony? je n'ai pas renoncé à moi-même. Satria tsy nandany tenako Je ne aho. me suis pas chargé de ma croix. Tsy nitondra ny hazo fijaliako aho. Malgré tout ce que le monde me propose, Na dia teo aza ny zavatra rehetra natolotra zao tontolo zao ahy, je me suis laissé aller. dia lasa ohatrany hoe nisy fileferana teo amiko. Nanaiky aho zany. La Bible nous dit que les premiers seront les derniers. Ozy izy ny baiboly hoe ny voalohany mbola ho farany. Ésaü était censé être le premier, Ary Esau any hoe tokony izy ny voalohany. mais il est devenu le dernier. Fa lasa izy ny farany. Jacob était censé être le dernier, Ary Jakoba ny tokony ho farany. et il est devenu le premier. Lasa izy ny voalohany. Pourquoi? Inona no antony? Parce que Ésaü n'a pas été jaloux de sa primogéniture. Satria tsy saro-piaro aho tamin'ny mahavoaloha teraka azy aho Esau. Frères et sœurs, nous avons besoin d'être jaloux. Raha lasa anabavy mila saro-piaro Il ne isika. faut pas que le malin nous dérobe Mba tsy androban'ny fahavalo na les ilay ratsy bénédictions que le amintsika Seigneur nous a réservées. ny fitahiana azy efa nomany tompo. Marc chapitre 10. Marka toko 10. Marc chapitre 10. On Marc va toko lire à 10, partir du verset 29. teny andininy 7-20. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, et avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Diny 7-20. Hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina tokoa tsy misy olona efa nafotrano na rahalahy na anabavy na reny na ray na zanaka na tany noho ny amiko sy ny filazantsara ka tsy handray zato eny amin'izao andro ankehitriny izao dia trano sy rahalahy sy anabavy sy reny zanaka sy tany mba mifanenjehana ary amin'ny andro ho avy dia fiainana mandrakizay nefa maro izay voalohany no ho farany ary ny farany no ho voalohany. Vous voyez, il y a des choses Hitanareo misy zavatra qui nous entraînent. izay misarika atsika. Il faut savoir faire un choix, une décision. Dia mila mahay zany tsika mijoro hanana fanapahan-kevitra. Il y a une séparation qu'il faut faire. Misy fisarahana mila entitsika. Il y a des choses qui nous attirent. Misy zavatra mety mahasarika Le atsika. travail, la maison, les frères, les sœurs, les traditions. Ny asa, ny aralahy na bavy, ny fombandrazana, Notre culture, ny kolotsaintsika. tout un tas de choses qui arrivent. Misy zavatra ma zany eo afaka ny ho tonga. Parfois on a peur. On a dit avec des persécutions. Ary hitantsika tsara mihitsy eto satria lazainy ato azy hoe miaraka amin'ny fanenjehana Parfois on mihitsy a aza. peur de la persécution de la famille. Satria rahaintsika matahotra ny fanenjehan'ny fianakaviana. Donc on fait un compromis. Dia aleontsika manao maromaro tsiraisana. Mais qu'est-ce que ça coûte ce compromis? Dia inona nefa ny tambony azo avy amin'ny Nous maromaro tsiraisana vendons io. notre droit d'aînesse Lasa varotantsika ny et fizokitsika. au lieu d'être les premiers, Ka raha tokony ho voalohany nous isika devenons les derniers. dia lasa isan'ny
amin'izay farany isika. Pourquoi? Inona no Parce que antony? nous faisons des compromis avec le monde. Satria manao marimaritra iraisana Nous amin'izao faisons tontolo des izao compromis avec la famille. tsika. Manao marimaritra iraisana amin'ny Nous faisons fianakaviana des isika. compromis avec la culture. Manao marimaritra iraisana amin'ny fomban-drazana isika. C'est ça, renoncer à soi-même et se charger de sa croix. Zay ny atao hoe fandavana ny tenantsika sy mitondra ny azo fijaliantsika. Et le Seigneur a dit, Fa hoy ny tompo, celui qui veut me suivre, raha misy ta hanaraka ahy, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. dia aoka izy handany tenany ka hanaraka ahy. On ne peut Mitondra ny pas, azo fijaliana on ka ne peut hanaraka pas ahy. à la fois suivre le Seigneur Tsika zany tsy afaka hoe sady hanaraka ny tompo et essayer de s'adapter ka miezaka ihany koa tsika ao anatin'izany avec la culture, avec le monde, avec toutes ces choses. manao marimaritra iraisana amin'ny kolotsaina na zavatra zao tontolo zao sy ny zavatra momba an'izany rehetra zany. Vous me direz, c'est pas facile. Dia ozy izy ianao hoe tena tsy mora zany. Oui, mais le Seigneur l'a bien dit, avec des persécutions. Fa eto ny tompo dia miteny mihitsy hoe mba mifanenjehana ozy izy. Nous serons persécutés. Dia ho enjehana tokoa Est-ce isika. que nous avons peur de la persécution? Nareo ve matahotra fanenjehana? Si nous avons peur de la persécution, Raha ohatra ka matahotra fanenjehana là nous isika, choisissons de vendre notre droit d'aînesse. amin'izay fotoan'izay tsika dia misafidy mihitsy hivarotra ny fizokintsika. Donc le bol de lentilles Dia eo zany ilay viliana voanemba, nous sera offerte par la famille, dia atolotry ny par fianakaviana notre tsika, travail, atolotry ny asa ao par atsika, les événements de ce monde. ny zavatra rehetra mitrangy eny amin'izao tontolo zao. On se dit non, je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir, je vais aller vers le Seigneur. Dia ozy izy ianao hoe satria zany hoe tsy maintsy ho any amin'ny tompo ihany, tsy fantatra hoe rovina no faty. Peut-être ça va durer longtemps. Mety hoe haritrely zany. Mais aujourd'hui, moi je peux quand même faire telle ou telle chose. Fa ankehitriny aloha dia afaka manararoatra mba manao any ty zavatra ty sy ty. N'oubliez pas que le malin est malin. Aza adinonareo fa lay ratsy dia fetsy. On ne doit pas croire que nous pouvons être plus intelligents que lui. Aza mieritreritra mihitsika hoe marani-tsaina noho izy. Quel âge tu as? Firy taona ianao? 5 ans? 5 taona ve? 10 ans? 10 taona ve? 60 ans? 80 taona ve? 90 ans? 90 taona ve? Mais lui, il existe depuis combien d'années? Fa izy kosa efa naharitra hatramin'ny taona fahafiry. Izy. Penses-tu que tu peux le tromper? Nareo ve mieritreritra hoe nareo indray no hamitaka azy? Jamais. Tsy Jamais. Tsy Alors qu'est-ce que nous devons faire? Inona ary ny tokony ataontsika? Nous soumettre au Seigneur. Mila manaiky ny tompo isika. Obéir le Seigneur. Makatoa ny Parce tompo que isika. lui, il l'a vaincu. Satria izy no efa nandresy azy. Amen. Amen. Il est facile de glisser petit à petit, timidement, dans les mailles du filet du malin. Mora foana no afahantsika mora ohatrany hoe mibolisatra ao anatin'ny araton'ny fahavalo. Il y a toujours des tentations. Satria misy foana ny fakapanahy eo. On veut toujours avoir. Te hazo foana On veut isika. toujours gagner. Te handray foana Et isika. on s'enfonce de plus en plus vers les désirs. Dia tsikelikely tsika dia miditra hatrany On hatrany ao s'enfonce anatin'ny de plus filana. en plus vers les convoitises. Me mandroso tsikelikely lalidalina Et kokoa on anatina s'éloigne filana de plus en isika. plus, on s'éloigne de plus en plus du Seigneur. Fa me manalavitra hatrany hatrany tompo ihany koa tsika miaraka amin'izany. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous attirer. Hitanareo maro anie ny zavatra afaka misarika atsika. Ce n'est pas seulement le confort et les choses matérielles. Hein. Tsy hoe ny zavatra mampiadana sy ny zavatra ara-materialy eto amin'ity zao tontolo zao ty ihany, Mais il y a beaucoup de choses. fa maro. Vous savez, Paul s'est adressé à l'église de Galate. Hitanareo Paoly rehefa niresaka tamin'ny fiangonana tao Galatia, L'église de Galate, il avait bien démarré. tena tsara fanomboana ny fiangonana tao Galatia, Mais il est arrivé un moment où ils se sont arrêtés. fa nisy fotoana izy ireo tena nitsahatra mihitsy. Ils ont été ensorcelés. Tena ohatrany hoe nisy namosavy mihitsy izy ireo. Ils ont été amenés à revenir vers la loi. Tena voasarika izy ireo hiverina ho any amin'ny lalàna. Et voilà ce que Paul a dit dans Galates chapitre 5. Dia zao no lazain'i Paoly amin'ny Galatiana toko 5. Galates chapitre 5,
et le verset 7. Andininy fafito, Galatiana toko fadimy, andininy fafito. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Ianareo ny azakazaka tsara, iza no sakana anareo tsy anaiky ny marina. Essayons de faire un petit regard en arrière. Ndao tsika mba hanao jery todika kely. Lorsque toi et moi, chacun d'entre nous, lorsque nous avons reçu le Seigneur, nous avons reçu comme Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Fony isika nanaiky an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Comment était l'état de notre cœur? Nanahoana ny toe-potsika tamin'izany? Comment était notre zèle? Nanahoana ny zotom-potsika tamin'izany? Est-ce que nous avons le même zèle? Move isika ankehitriny mbola manana firehetana na Est-ce que zotom-po nous mitovy avons le amin'izany même ihany? amour? Mbola manana fitiavana mitovy amin'izany ihany ve tsika? Essayons de nous rappeler le moment où nous consacrions plus de temps pour le Seigneur. Ndao tena eritreretintsika mihitsy ilay fotoana anankiray izay tena anokanantsika fotoana feno ho an'ny On tompo. se sacrifiait pour le Seigneur. Tena nanolotra ny tenantsika rehetra ho an'ny tompo isika. Je pense que nous sommes tous passés par là. Mino fa efa nandalo an'izay daholo tsika Mais est-ce rehetra. que nous sommes toujours sur le même statut? Fa move enao mbola ao amina sata mitovy amin'izany ihany, Est-ce qu'on toerana mitovy continue à amin'izany faire ihany? cette même course? Nareo ve mbola miazakazaka Ou mitovy bien il y a tamin'izany quelque ihany? chose qui nous a attirés pour Ça, il faut- dévier un peu? Sa efa nisy zavatra nanomboka ny sarika atsika ka efa manomboka ny vily lalana kely Nous isika. courions bien. Tena niazakazaka tsara Est-ce que isika. nous nous sommes arrêtés? Fa move nijanona isika Si nous nous ankehitriny. sommes arrêtés, qu'est-ce qui nous a arrêtés? Fa raha nijanona isika dia iza no sakana atsika hozy Le izy? légalisme? Ny fandalandalana ve? Est-ce que nous sommes revenus à la loi? Move tsika miverina tany amin'ny lalàna? Nous sommes encore attachés à des commandements et à des lois? Tsika ve zany mbola mifamatra amin'ny didy aman-dalàna? Est-ce que nous sommes revenus dans les fausses doctrines? Move tsika lasa miverina any amin'ny fampianaran-diso? Ou bien nous voulons écouter un évangile qui nous promette la prospérité? Sa ve lasa tiatsika enona reo filazantsara izay mampanantena antsika momba ny Et fanambinana maro? notre chair, notre corps se sent bien. Dia lasa mahazo aina ny nofitsika, ny Eh, vatantsika mahazo aina On ery. se dit, oui, j'aime le Seigneur, Dia miteny amin'ny tenantsika tena tiako ny mais le tompo. Seigneur va me bénir de bénédictions matérielles et financières. Ary miaraka amin'izany dia tena hitahy amin'ny fitahiana raha Je materialy peux, sy ara-bola avoir Andriamanitra. je peux avoir les deux à la fois. Afaka azoko zany izy roa miaraka. Pourtant, quand j'ai reçu le Seigneur, Kanefa fony ao nandray an'ny tompo a, on ne m'a pas parlé de prospérité. dia tsy niresaka fanambinana tampoka mihitsy a. Quand Tsy je niresana reçu- tampoka ny fanambinana. On m'a montré mon état de pécheur. Fa ny toerana nisy amin'ny mampanotanina sy J'ai ho vu, tamin'izany. j'ai vu ma condition dans la lumière de la parole. Hitako ny fepetra ny ainako a teo anaty an'ny fahazavan'ny J'ai tenin'Andriamanitra. vu combien je suis sale devant le Seigneur. Ary tena hitako fa naloto teo anatrehan'ny tompo. J'ai vu combien j'avais besoin d'être lavé par le sang du Seigneur, Ary tena tazako sy hitako hoe tena nila ny sasan'ny rany Jesosy aho. que j'avais besoin d'un sauveur, Nila mpamonjy aho. et je me suis humilié. Tena nesitenao tamin'izany J'ai crié fotoan'izany. vers le Seigneur. Nyantsoantsony tompo aho. Seigneur, aie pitié de moi. Tompo mamindrafo amiko. Pardonne-moi. Mamelany eloko. Lave-moi. Sasao aho. Purifie-moi. Diovy aho. Seigneur, je veux te suivre Tompo te hanaraka anao aho. sans condition. Tsy nisy fepetra Et tamin'izany. maintenant, alors, Fa amizao amizay. est-ce que je pose des conditions au Seigneur? Move lasa mametraka fepetra amin'ny tompo aho ankehitriny. Je veux te suivre, Seigneur, Tompo hanaraka anao aho. mais tu dois me bénir. Fa enao kosa mila mitaha. Ta parole a dit, voici les bénédictions qui accompagnent ceux qui te suivent. Ary amin'ny teninao mihitsy ane tompo milaza hoe izao ny fitahiana hanaraka an'izay rehetra manara-dia anao e. Ça, c'est le fils prodigue. Zay ilay zanakadala. Vous savez ce qu'il a fait? Hainareo ve ny nataony? Il a dit à son père, donne-moi tous mes biens. Ozy izy tamin'ny rainy hoe mehoany fananako rehetra. Donne-moi ma part d'héritage. Mehoany anjara Parce que c'est à lovako. moi. Satria anah io. Ok, d'accord, je te donne. Prends-y. Ozy izy ny rainy hoe alay vo ary. Mais quelle a été la fin? Fa nanahoana ny hafarany? Sommes-nous devenus ces chrétiens-là Move tsika lasa lay karazana kristianina toy izany qui ankehitriny. réclament les bénédictions et les promesses du Seigneur? Izay mitahaka ny fitahiana sy ny teny fikasan'Andriamanitra. Frères et sœurs, Raha lahy sy anabavy a, où est-ce que nous en sommes? aiza ho aiza ny misy atsika?
Est-ce que nous avons arrêté de courir? moa ve nitsahatra tamin'ny hazakazantsika isika La course que nous avons commencée, est-ce que nous l'avons abandonnée? ilay hazakazaka zay efa natombontsika moa ve efa nilaozantsika zany Le Seigneur ne jette la pierre à personne. Andriamanitra tsy mitorabato na iza na iza Mais si nous avons arrêté de courir, fa raha toka efa nijanona ny hazakazaka isika il est temps de revenir vers le Seigneur dia fotoana zao hiverenantsika ao amin'ny tompo et reprendre notre course. ka hiverenantsika mihazakazaka Et indray ne pas laisser le malin profiter de nous ka tsy hanaiky an'ilay ratsy hanararotrany amintsika pour pas que nous rations l'avènement du Seigneur. mba tsy tonga antsika ho diso amin'ny fampiakaran'Andriamanitra ny fiangonany fiavian'ny tompo Est-ce que notre amour pour le Seigneur s'est refroidi? moa ve ny fitiavantsika amin'ny tompo efa nangatsika Qu'est-ce qui a de l'importance pour nous? inona ny zava-dehibe amintsika Le travail ou le Seigneur? ny asanao ve sa ny tompo Les choses périssables ou bien les bénédictions éternelles que le Seigneur nous a réservées? zavatra mety ho lo ihany ve sa reo fitahiana zay efa nomen'Andriamanitra zay maharitra mandrakizay Les bénédictions matérielles, reo fitahiana ara materialy a c'est comme le bol de lentilles. dia tahaka ny hoaritsika tahaka n'ilay vilia Nous les avons voanemba maintenant. efa ananantsika izy ireo ankehitriny Ésaïe a dit, j'ai faim maintenant. ozy izy esao hoe za nonao amin'izao fotoana zao Je vais ankehitriny assouvir ma faim maintenant. ary tiako afa-po ny anoanako Je veux une maison maintenant. Je veux une maison maintenant. za te azo trano Je androany veux une voiture maintenant. te azo fiara Je veux des androany richesses maintenant. te azo arena Je veux androany un iPhone 16 Pro Max maintenant. te azo iphone 16 pro max androany Je veux être considéré dans la société maintenant. ary za tiako olona lasa ohatrany hoe mendanja eo anivon'ny fiarahamonina Mais n'oubliez ankehitriny pas que le malin a dit ceci au Seigneur. aza dino fa zao ny tenin'ilay ratsy any Tous tompo ces royaumes reo fanapahana rehetra et toute cette puissance sy reo fanjakana rehetra sont à moi dia ahy ozy et je izy les donne à qui je veux. dia omeko an'izay rehetra tiako omena azy Allons courir vers ces choses dia noho izany ny fiazakazana amin'ireny zavatra ireny a ou bien nous allons courir vers les bénédictions et les richesses spirituelles qui nous sont réservées et qui sont éternelles. moa ve tsika hiazakazaka amin'ireny zavatra eny sa hiazakazaka amin'ireo fitahiana izay nomany tompo atsika izay maharitra mandrakizay Vous savez ce qu'il est dit dans Éphésiens chapitre 1 verset 3? hainareo ve ny lazain'ny bokin'ny efesianina toko voalohany a Béni soit Éphésiens 1 efesianina toko voalohany a 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. isaorana ny Andriamanitra arain'i Jesosy Kristy tompontsika izay nitahantsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-pana rehetra any an-danitra C'est merveilleux ça, non? tena tsara zany sa ahoana Toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. eritreretinareo fitahim-pana rehetra ozy izay any an-danitra Hein? Amen? amen Mais n'oubliez pas ce qu'on a lu tout à l'heure, ce qu'on a dit tout à l'heure. fa azadintsika ihany koa ny zavatra Là nyresantsika où il y teo a notre cœur, c'est là où il y a notre trésor. dia ozy izy hoe any amin'izay misy ny arenao dia hoaniko ny fonao Et nous ne devons pas amasser des trésors là où les cafards, la teigne vont atteindre et détruire. dia ozy izy hoe aza miary arena ho anao a izay hoan'ny kalalao Mais ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, fa io a fitahim-pana zay any an-danitra il io n'y a pas de termites, il n'y a pas de cafards. dia tsy misy kalalao io tsy misy bibikely mikika io Il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas de... Personne ne peut dérober. tsy misy mpangalatra afaka mandroba an'io Amen. amen Et les bénédictions spirituelles sont au-dessus ary des bénédictions matérielles. fitahim-panao izy a dia ambony lavitra noho ny zavatra Les bénédictions spirituelles ne sont pas périssables. ary fitahim-pana dia tsy mora loha tsy mety loha Amen. amen Nous avons besoin de regarder, de considérer là où nous sommes maintenant mila mijerytsika mandinika hoe aiza ho aiza misy atsika ankehitriny et de voir d'où nous sommes tombés. dia mahita hoe taiza ho aiza ny nalavo atsika Le Seigneur a parlé à l'église d'Éphèse resaka tamin'ny fiangonan'ny Efesosy ny tompo a dans Apocalypse chapitre 2
ao amin'ny Apocalypse toko faharoa. Du verset 2 à 5. Andininy faharoa ka hatramin'ny fahadimy. Apocalypse 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as approuvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu as éprouvé, ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao izay mpanao ratsy, ary ianao efa nizaha toetra izay milaza ny tenanao apôstôly kanjo tsy izy, ary hitanao fa mpandainga izy, ary manana faharetany ianao ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka, kanefa mananteny aminao satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao, ka tsarovy izay nitoeranao fony mbola tsy lavo dia mibebaka manaova ny asa voalohany, fa raha tsy izany dia ho avy aminao ka mindra ny fanaovanjirinao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Inona ny zavatra nitranga teto? Cette église, Ty fiangonana ity il servait le Seigneur. tena nanompo ny tompo Elle izy, était persévérante. ary tena nanam-paharetana izy. Ils n'ont pas suivi les faux apôtres, les faux docteurs. Tsy nanaraka an'ireo apôstôly sandoka izy sy ireo mpampianatra sandoka, Ils ont souffert à cause du nom du Seigneur. ary tena niaritra noho ny anaran'ny tompo izy. Mais le Seigneur leur dit ceci. Fa nanateny tamin'izy ireo anefa, Tout ce que tu as fait, zavatra rehetra nataonao c'est bon. mety, Mais kanefa ce que j'ai contre toi, manateny aminao aho izy izy, tu as abandonné ton premier amour. satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Ce n'est pas ce que tu fais qui est important pour moi, Zany hoe tsy ilay zava-bitanao ny zava-dehibe mais amiko, ce que tu es intérieurement. fa ny zavatra maizy anao ao anatinao ankehitriny Ton zao. amour pour moi a changé. Efa niova ny fitiavanao ahy, Ton cœur est attaché à autre chose. lasa mifamatotra tamin'ny zavatra hafa ny fonao. Tu me sers, Manompo ahy ihany tu ianao, fais des choses, manao zavatra peut-être ianao, tu donnes de l'argent, mety manome vola mais ton ianao, cœur n'est pas là. fa ny fonao nefa tsy ao Tu ne amin'izany. m'aimes pas comme tu m'aimais depuis toujours. Tsy tahaka ny fitiavanao hatramin'izay fitiavanao ankehitriny, Répands-toi fa mibeba et ianao reviens à moi. dia miverena amiko. Amen. Amen. À l'église de Philadelphie, Ao amin'ny fiangonan'ny Philadelphia il a aussi parlé. dia niteny ihany koa ny tompo. Toujours dans le chapitre 3 d'Apocalypse, Apocalypse toko fahatelo indray zany a, le verset 11. andininy faraika ambin'ny folo. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ho avy fainga anao a, tany mafy izay anananao mba tsy hisiaka ny satroboninahitra ao. Cette église est restée persévérante Tena nanam-paharetana ihany koa ty fiangonana ity, et son cœur n'a pas changé. ary tsy niova ny fony Et quel est l'encouragement que le Seigneur donne? fa inona ny fampaherezana sy ny famporisihana nomeny Tiens tompo ferme ce azy. que tu as. Hein? Tiens ferme ce que tu as. Tany mafy izay anananao izy izy, Ne te laisse pas tromper. aza manaiko voafitaka, Prends garde. tena miambena ianao. Amen. Amen na? Nous avons besoin d'être prudents Mila mailo isika zany, parce que notre ennemi, le diable, satria ny devoly fahavalontsika il rôde comme un lion rugissant, dia mandehandeha mitady a,
comme un lion rugissant, mandeha mierona mitady a et cherche qui il va dévorer. izay ho arapany. Qui est-ce qui cherche quelque chose de ce monde? Iza re no afaka tadiaviko eto amin'ity zao tontolo zao Qui est-ce ty. qu'il peut attirer vers lui? Iza re no afaka sariako aty amiko. Et vient proposer des choses. Dia tonga izy hanolotra Et zavatra. parce qu'il y a les désirs de la chair, Satria eo ihany koa ny filan'ny nofo. et on se laisse entraîner. Izay lasa ohatrany hoe manaiky isika ho voasarika amin'ny Et alalan'izany. on abandonne son droit d'aînesse. Dia iny isika fa mafoy amin'ny fizokitsika. Cela fait combien d'années que j'ai reçu la vérité, la parole de la vérité? Firy taona zay no efa nandraisako ny tenin'ny famarinana. Ça fait combien d'années que je connais la saine doctrine? Firy taona zay no nahafantarako momba ny amin'ny fampianarana tsy misy kilema. Mais où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Fa aiza ho aiza kosa ny misy ankehitriny. Est-ce que je continue à dire que je connais la vérité? Moa ve mbola isan'ilay miteny aho hoe fantatro ny marina. Mais qu'est-ce que cette vérité a fait de moi? Fa nanahoana ny fietraikan'izay famarinan'izay Qu'est-ce teto. que je suis devenu? Nanahoana aho. Est-ce que je me suis laissé transformer? Moa ve nanaiko hovainy zany aho novainy zany. Où en suis-je aujourd'hui? Aiza ho aiza ny misy aho eo anatrehan'izany ankehitriny. Tous les mercredis, nous avons une réunion où nous pouvons écouter la saine doctrine. Isaky ny alarobia isika dia manana fitoam-bavaka eto ahafahantsika miaino any amin'ny fampianarana tsy misy kilema. Je nous encourage à nous tous Ary mampirisika antsika rehetra aho à venir. mba ho avy. Amen. Amen. Je nous encourage. Tena mampirisika antsika rehetra aho. Je ne dis pas à ceux qui travaillent de faire un abandon de poste. Za tsy miteniny akory ho an'ireo izay miasa hoe afoy zany ny asanao a. Mais c'est très important pour nous Fa nefa zava-dehibe loatra ho antsika zany. de faire tout le nécessaire Tena hanao ny fomba rehetra pour venir suivre ces enseignements mba ahafahantsika manaraka an'ireny fampianarana ireny. qui nous permettent de rester fermes et inébranlables, Mba ahafahantsika ho tafajoro ka tsy ho qui nous azozongozona. permettent de grandir, Ahafahantsika mitombo a. qui nous permettent de connaître le Seigneur et le plan de Dieu. Ahafahantsika mahafantatra ny tompo misimisy kokoa sy ny drafiny. Amen. 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 C'est vrai, nous avons besoin d'un certain nombre de choses dans ce monde, tant que nous sommes dans ce monde. Marina tokoa fa misy zavatra ilaitsika eto amin'ity zao tontolo zao ty mbola miaina ety amin'izao tontolo zao tsika zany a. Mais Paul dit que si nous avons le vivre et le couvert, nous devons remercier le Seigneur. Fa nefa Paul milaza hoe raha manana fitafiana sy anina ianareo a dia aoka ianina ny amin'izany. C'est-à-dire si nous avons le nécessaire, gloire au Seigneur. Zany hoe raha efa manana ny ambiampy ao amin'ny tompo isika zany a. Nous avons besoin de vivre dans le contentement. Dia mila miaina ao anatina fianinana, Parce que mianina zany. ceux qui cherchent à s'enrichir, Satria izay mitady harena, tea-tanaka harena, ils tombent dans le péché. dia lava ao anatin'ny fandriky ny Ils ota tombent izy. ils tombent dans un piège. Lava ao anatina fandriky izy zany. Ils courent toujours après les Mihazakazaka richesses. mihazakazaka eny foana izy ao arinany Et ambadiky ny harena. en courant après les richesses et le confort de ce monde, Ary rehefa mihazakazaka amin'ny harena sy ny zavatra mitrangy eto amin'ity zao tontolo ils zao ty, s'éloignent de plus en plus de Dieu. dia hatrany hatrany koa izy manalavitra ny tompo. Le Seigneur nous encourage. Fa ny tompo dia mampirisika Nous allons antsika. terminer Amaranitsika en lisant Colossiens chapitre 3. amin'ny famakitsika ny Kolosianina Voir 3. l'encouragement que le Seigneur nous donne ce matin. Dia ity ny fampahirezana sy ny famporisihana meny tompo antsika amin'ity Mes frères, nous marina. avons besoin d'être jaloux Mila saro-piaritsika raha lasianabavy a. de notre primogéniture Ny amin'ny mahavoaloha-teraka antsika aloha voalohany indrindra et le droit d'aînesse qui s'accorde avec ça. sy ny fizokiana izay manaraka an'izany. Colossiens chapitre 3 Kolosianina toko fahatelo a. et le premier verset. Dia ny andininy voalohany. Le premier et le deuxième. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut,
où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Koa raha niarana tsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony any amin'izay toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanakavanan'Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra etỳ an-tany, fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'i Kristy ao On amin'Andriamanitra. va continuer. Toizantsika. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. On arrête là. Raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy koa amin'ny vonany ianareo, vonatra ianareo, koa vonono momba ny tenanareo izay etỳ an-tany dia fijangajangana, falotona, firetam-po, fanirian-dratsy ary fieremana dia fanompo-tsampy zany. Voilà, c'est la conclusion. Zay zany ny fehiny. Je ne fais plus de commentaires. Tsy asiako toy antsony. Nous allons nous lever Fandaontsika hitsangana pour remercier le Seigneur. mba hisaotra ny tompo. Alléluia. Alléluia. Et je voudrais dire merci à tous ceux qui nous suivent en ligne. Dia te hisaotra ihany koa ho an'ireo izay nanaraka Que antsika le Seigneur napaka. vous bénisse. Tompo any ahitahanareo. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia.